Amin'ny lafim-baovao ara-tsosialy kosazy ny verimaina ny vady tany sy ny tandrony filaminana ny aro azy ranon-kasa ny ampiatra ny didim-pitsarana avy amin'ny fitsarana momba ny fandrodanana trano miisa 3 tetsy Soavimasoandro no sakana ny fokon'olona teno an-toerana tokoa mantsy izy ireo raha ny nambara ny tompontrano. Ravak'Andriamanalina teny an-toerana sy Mamy Samuely. Tokantrano 3 teto amin'ny fokotany Soavimasoandro atsimo Pefilo atao anatin'ny boriboritany vadimy noho ny kasainy vady tany iray sy ny mpitandro filaminana anoravaina androany marainy saingy tsy totosa izany noho ny fanakana nataon'ny fokon'olona teto toerana. Vao marainy ilay vady tany tonga tetỳ toerana nilaza ho nahazo fahazondalana avy amin'ny fitsarana irosa amin'ny fandravana ireo trano 3 izy raha ny fitantarana ireo nanatry maso. Tao amiko izany ireo tokantranoko izany ireo entan'ireo no navoaka ny huissier sy ny polisy sy tsy haiko hoe bandy teo amin'ny laha teo namohan'ilay trano rehefa lasa mivoaka ny maraina nanteny azy fa dia mivady manjana koa izany afa ny makomana ny andeha no irony zareo ny trano no irony tamin'ny barapaisa dia navoaka ny teo ilay entanay izany teo. Tsy nazava tamin'ireo tompon'ny trano ilay fahazondalana avy amin'ny fitsarana ka nahatonga azy ireo nangataka ny ampisehoana ny taratasy saingy tsy nanaiky ny ampiseho izany ilay vady tany raha nambarany ireo tompontrano hatrany. Nilaza ilay olona fa nangataka an'ilay tany izy dia tadiavinay ny taratasy nazahoany an'ilay tany any amin'ny ministera sy any amin'ny apipa satria ity izany misy tompona andraikitra amin'ity faritra Pefilo ity kanefa nilaza izy fa hoe nahazo ilay didy avy any amin'ny fitsarana izy fa hoe lasa n'ilay toerana izay nefa nipetraka teto nanajarina nandritra ny taona maro ka zatrany nahagaga hoe ilay didim-pitsarana izay tsy nahazo izay nefa olona niady tribonaly ka tsy fantatra hoe fahefana vaiza ary ny tokony nazahoan'ilay huissier andravana io satria tokony miankina amin'ny didim-pitsarana ihany vao afaka mandray andraikitra ilay huissier. No mareno ireo tokantrano 3 tompon'ny trano no kasaina rotana androany fa nahazo fahazondalana avy amin'ny apipa izy ireo ampiasa ny tany izay manaraka ny Pefilo ety Soavimasoandro ary 70 taona maro izy ireo no nanajara ny toerana. 9 taona nefa niakatra fitsarana tiraraha mampifanolana ireo tokantrano 3 reto ity amina olona iray mitondra ihany koa tompon'ny tany ary nandresy teo anatrehany fitsarana hatrany moa ireo tokantrano 3 ireo araka ny fanazavana.